Miarabantsika mpanaraka ny fandarana saia lasy zao. Tompony andraikitra eo anivon'ny tontolon'ny fanabeazana no vahintsika atao anatin'ny fandarana. Andriamatoa Diène Raharinivo izay avy eo anivon'ny FIPEM na Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'éducation à Madagascar. Miarabanao Diène Raharinivo, tonga soeto amin'ity fandarana ity aloha. Ya miarabanao Joël dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra ihany koa dia misaotranareo nanasanay eto amin'ny plateau. Nasaina anao satria anisany mandalo fotoatsarotra ny tontolon'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Tsara aloha raha patsahivinao kely ny mpanaraka ny fandarana hoe inona moa ny FIPEM? Ny FIPEM moa dia tsy inona fa Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'éducation à Madagascar, izany no mpitondra teny ao anatin'ny FIPEM zany. Misy sekoly firy sa mpampianatra firy no eo anivon'io hatramin'ny nijoronoka hatramin'izao, satria nanomboka tamin'ny herintaona nareo nefa nanomboka nanao fitakiana atao anatin'ny fihiboana satria nisendra fahasahiranana nareo. Ya, ny fitakiana moa nge nisy foana hatramin'izay mety nataitra ny olona raha angamba no nahita hoe fa iza koa io olona io. Mety nataitra ny olona ihany koa hatramin'izay satria ny any amin'ny sehatra tsy miankina tsy mba misy an'izany mitakitaky sy mitady zavatra amin'ny fitondram-panjakana zany fa dia manaraka mibaiko ny fitondram-panjakana rehetra mahefa hatramin'izay izay ny fandimbo nitondra teo. Ny isan'ny mpikambana angamba aloha hatreto dia mahatratra ny amin'ny efa 500 mahery ihany. Amin'ny ankapobeny zany ny mpampianatra ao anatiny ao dia maro ihany koa satria raha tsy tena manokana fotsiny ho an'ny Tomasina zao efa misy any amin'ny 3000 enseignants employés ao izay tsy anasa zany amin'izao fotoana izao noho ny fihiboana fito volana tamin'ny 24 ary ihany koa rehefa niverina indray ny sokatra kely ny mois de septembre dia niverina nikatona indray tsika teo ny marsa sy ny avril hatramin'ity mai idirantsika ity zany ny zavatra misy ohatr'izay koa ny any Mahajanga misy anjatony eo ny isan'ny centre de formation sy ny école sy ny sisa privé mikambana ao anatiny zany fédération zany hoe fédération FIPEM zany dia natsangana tamin'ny zay hoe fahatongavan-tsaina fa hita fa tena marary ny zavatra iainany aty amin'ny sehatra ny tsy miankina fitondram-panjakana amin'ny sehatra ny fanabeazana sy fampianarana zanabaoka amin'izao fotoana izao. Zay moa mahatonga any miteny foana hoe ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara dia tsy vitan'ny mpitondra fanjakana samy rery zany na izy na izy ary na anao inona izy na anao inona tsy havitan'ny fanabeazana samy rery zany. Zay ny antony nisin'ny aty amin'ny sehatra ny tsy miankina ary matoa misy ny sekoly tsy miankina dia nisy fitondram-panjakana mahefa araka ny lalàna zay nanome an'izany autorisation d'ouverture na ny habilitation any université privée satria tsara ihany koa mampafantatra fa tsy mijanona fotsiny any amin'ny préscolaire ka hatreo amin'ny lycée akory ny ao anatin'ny fédération fa dia misy koa ireo institut supérieur, école supérieure, centre de formation ary ny université privée. Zay zany no midika fa misy ny firaisan-kina amin'ny fahatsapana fa tsy milamina intsony ny seham-panabeazana eto Madagasikara nanomboka ny teny zay eny hatrany amin'ny syndicat dia efa miteny an'io hatramin'izay hitantsika reny tamin'ny 2012 ny grève nanerana ny Madagasikara zay nampiembotra ny fanadinana rehetra teto Madagasikara. Tsy dia ivalapatra be loatra mahakasika an'izay angamba fa ny antony tena nasanao anaty eto dia hoe inona marina moa no marary anay amin'izao fotoana izao izay mpampianatra aloha zany mahatsapa hoe marary ny paosinay. Le hoe marary ny paosy satria mety tsy mpampianatra rehetra fa ny mpandraraha ihany koa ny mpiasa tsotra eny anivon'ireny sekoly reny satria misy mpiasa tsotra ankoatra ny mpampianatra eny anivon'ireny sekoly. Zavatra tsy tokony adinoantsika aloha zany raha vao miresaka sekoly tsika dia mpampianatra dia ny sekoly zay dia ny ray aman-dreny ao anatiny. Noho izany zany ny olona rehetra ao anatin'ny sehatra ny fandraharana ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara manomboka any amin'ny préscolaire ka hatrany amin'ny université dia marary daholo ny aty vilany zany zao. Raha paosy ny teneniko toy efa miatraika any anaty vilany le izy fa zany nefany mahatonga anay tsy angina intsony satria maninona efa tsisy firarahina intsony le aty amin'ny sehatra ny tsy miankina le izy. Zafady ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao dia efa tsy misy intsony relève eto amin'ity firenena ity. Ina mahatonga miteny an'izay dia tsotra amin'izao zany efa tsy possible intsony zany hoe zany hoe mety raha tena ataontsika zany ny analyse amin'izao fotoana izao dia efa tsy anana an'izany hoe malagasy
afaka hitantana ny firenena zany tsony ny eto Madagasikara raha zao no mitohy satria maninona lay trano-pahalalana mihitsy zany zao no ezahana potehana sy vonoiny ary io a efa nisy io hatramin'izay de miamafy izy amin'izao fotoana ny fandray tamin'ny krizy ara-pahasalamana fotsiny zany io jenarary nivo fa misy lafiny hafa koa mapotika an'le sehatry ny fampianarana ve napotika ny sehatry ny fampianarana ny aloha voalohany indrindra de teo amin'ny resaka rafitra zay ny tena isan'ny napotika ny fampianarana teto Madagasikara satria zay mpitondra rehetra de manofonofo foana de anao an'izao ndray zao ny zavatra any avelany any a de ny zavatra tena resana zany de hoe reo le atao hoe karazana olona mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana mihitsy eto Madagasikara no manao ambany zavatra ny fametrahana rafitra mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena de manoraroratra boky kely ahafahana maka investissement sy subvention any ivelany any am'ireo ataontsika hoe bailleur traditionnel na reo le ataontsika hoe organisation internationale zay mijery any resaka fampianarana sy mpiara-miombona antoka moa zany ka rehefa ny zavatra misy ombokombonana antoka zany de tadio tsara fa tsy maintsy misy resaka varotra de resaka volany ambadik'izay ary rehefa ny tany sy ny firenena no miankina amina resaka famatsim-bola sy ny miankin-dolava amin'ny any ivelany amin'ny zavatra rehetra zay atao de tadio fa tsisy firenena ho afaka zany eto Andriamatoa Joël zay aloha zany anisan'ny zavatra anankiray zay inona ny tiana ho resahana ao anatin'izany de tsotra raha mijery tsika amin'izao fotoana zao a manaovy ianao investigation na fanadiadiana amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa efa vazaha daholo ange zao ny tompon'ny orinasa eto ny valopolo isan-jatontsika nefa ny ara tsy mahavelona atsika akory ny amin'ny ara-tsakafo fa mbola manarafotsika sakafo nefa raha valopolo isan-jato amin'ny isan'ny mponina eto Madagasikara 9 tapitrisa zany a tokony ho velona ara-tsakafo malagasy misy ifandraisana amin'ny fanabeazana zay misy ifandraisany inona ny antony tsotra rehefa tsy miprépare relève tsika na tsy mamola vola an'ireo mpandimby dikan'izany zany a tsy afaka tsontsika mamorona asa amin'ny alalana ny afahan'ny olona mamorona asa de amin'ny alalan'ny famola volana azy ara-toetsaina ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana fampianarana zay nge ny antom-pisian'ny sekoly zay nge ny antom-pisian'ny mpampianatra anabeny zana-bahoaka ampianatra azy ny lalana tokony hombany ny fianarana napetraka teto mantsy de nylovaina tamin'ny mpanjanaka raha ianao ny tantaraiko ny histoire Madagasikara de mety ho gaga ianao fa Madagasikara na efa lafo efa hatrany amin'ny 1700 tany afaka zavaintsika ao anatin'le fandarana zay ya ny antony de tsotra raha ohatra ka tsy misy firaisakina lalam-panorenana tokony apetraka eto amin'ity firenena ity zany de ny lalam-panorenan'ny firaisakina dina mahatonga amin'ny teny an'izay de tsotra satria efa tratrany zarazara ho anjakany Madagasikara mahatonga na amin'ny resaka rafitra mantsy mapotika amin'ny fampianarana mbola ampin'ity resaka Covid aty de satria tsy mametraka an'ilay tena hoe rafim-panabeazana sy fampianarana mifanaraka ny filan'ny firenena ny mpitondra rehetra zay ny fandimby teto hatramin'izay enika ny hatramin'izao maika amony amin'izao fotoana zao de efa tsy lazaina ntsony ary tsy misy resaka fanabeazana zany mihitsy isaky misy kabary moa zany de mba miandry any miresaka fa tsy mba misy mihitsy zany fijerevana ny tena lafiny manokana ny sy fanabeazana sy fampianarana de amin'izao fotoana zao tsy hoe amin'izao ihany moa fa efa nanomboka tamin'ny taona lasa noho ndreo fikatona ny sekoly reo jena rariny satria nisy ny fikatona ny sekoly tamin'ny herintaona amin'izao fotoana zao mbola mikatona ny sekoly nisy ny mpianatra manala fanadinina ihany nyverina mianatra amin'izao fotoana zao inona sina ny fiatraikany zay aminareo efa nresaka any natao hoe fiatraikany ninivony ny posy fa raha idirantsika tsy prien kokoa inona zany le tena hoe zavatra manahirana ny mpampianatra sy ny tompon'ny sekoly mety mpianatra ihany koa zay satria mety misy olana sedraindreny mpianatra reny rehefa tsy makany ampianarana izy ny zavatra tokony tsara ho fantatra Andriamatoa Joël de zao ngamba alohan'ny amaliko an'izay fanontanianao zay no ka tsy ho adinoitsika ane de zao tsy ny mpanala fanadinana ihany ane atao hoe mpianatra ary enatra lehibe ho an'ny fitondram-panjakana zany hoe fitondrana tsy mahavita fanadinam-panjakana zany de noho izay ena maso zay ve no entina
mampiarina eto amin'ny tasy ny firenena fa misy koa aoka tsy ho adonoina fa misy koa ny ireo klasy intermédiaire manomboka ary amin'ny ataontsika hoe T1 T2 T3 T4 de ny T6 T7 de vita indray zay de misy koa ny ao anelanelan'izay alohan'ny aorinan'ny baka ny classe de seconde sy ny première mialohan'ny baka ny aorinan'ny baka moa zany efa hitantsika mazava be fa ny centre de formation ny université ny instituts école supérieure zay zany de midika fa tsy milamina ny raha-panabeazana eto Madagasikara satria fiatraikan'le hoe nijanona ray volana fiatraikany de tsotra satria ny aty amin'ny sekoly tsy miankina de ny source de revenu na ny source financiairany iveloman'ny mpampianatra dia ny saram-piarana na ny frais de scolarité zany nefa ny fitondram-panjakana tsy manome subvention entina miatrika miaraka n'le coronavirus de zao tsika nisy reny hoe nampidirina ny avion satria nisy olona marary mafia de nijerena ny lafin'ny mahaolona tsara zany fanapahan-kevitra zany ary tsara l'initiative hoe mahay mitsinjo ny mahaolona ihany ka ivetsika ty Malagasy ty rehefa tena samy entin'ny ameana olona ray ary zany hay nijery azy fa misy olona maro be anetsiny maro eto marary mafy ny ara-posiny ny ara-tsaina ny ara-bilaniny tsy tokony hojerena ve zany zavatra zany fa izany betsaka tsy sanatria manamaivana an'le hoe narary na tonga ny nampidirana an'le avion teto fa jereotsika zava-misy firifiry mihoatra an'le anankiray sy roanjato zay nampidirana teto ary ne zay efa fantaritsika nefa fa misy avy any amin'ny tany marary misy aretina efa fantaritsika io za ngamba tsy hiditra be ao anatin'izay fa manome ohatra sy kisary aminao fotsiny azy Joël hoe misy olona maro anetsiny marary amin'izao fotoana zao azavaiko le marary fa sao tsy mitovy indray ny fandraisan'ny sasany resaka mantsy tsika malagasy mantsy tiany temandray atendriny ty fa ny valana aretina mahazo anay mpampianatra zany zao de ny tsy fandraisaka rama nandritry ny fito volana tamin'ny heritaona ary ny volana zao hitsahantsika nanomboka mars avril hiditra miandray tsika zaza izay ho aizy zany zavatra zany zay le resahanay foana hoe ty fireneny tya de an'ny ponina rehetra eto Madagasikara ono jena rarinivo tamin'ny heritaona nareo efa nisitona lakolosy ihany tao anatin'ny lakolosina any ampianarina ane de ny sonnerie hoe miditra ny mpianatra de nisitona lakolosy ho an'ny fanjakana nareo hoe sahirana de tao anatin'ireny fitakinana tsy fantatry tsony moa hoe fitakiana ve sa hoe fiangaviana zany le nataony tany amin'ny fampidirana teo Andriamatoa Joël ny teny an'izay hoe izahay tsy sanatrika le hoe olona tena zay amboma efatra mavita na nisy zany fanampian'ny fanjakana hatramin'izay na tsisy fanampian'ny fanjakana de niezaka foana zay nampiodina ny sekoly fa ty zavatra iraisam-pirenena iraisany eto amin'ny firenena ady atrehana miaraka fa maninona misy zanatsindriny eo mihitsy nytikaviana hoe tsy nisy mihitsy ny ve valiny zany azonareo tamin'le fisitomana lakolosy anaty farankisosina tamin'ny heritaona tena tsy nisy ny fifanatona aloha fantatra hoe nisy fa tena tsy nisy valiny mba hoe nahafapo anareo ve tao anatin'le izy fa nijerepotsiny nareo raha mifoko no afaka nafonay Joël ny afaka raha raisiko amin'ny arabaky teny ny teny resantsika eto de efa maty daholo zay ohatr'izay de tsy afaka niakatra teto mivahiny teto aminao tsony fa tsy nahafa-tsaina anay le izy satria ny antony tsy ny fanaraka amin'ny zavatra nieritreretinay ny zavatra nisy taorina fampidiniana sy ny fanatonana nisy ihany ny fandraisan'ny Ramatoa ministre intérim tamin'izany ministre ny enseignement supérieur amin'izao fotoana ary za mihitsy ary nisan'ny nanao ny fanadiadiana sy nametraka fanontaniana mahakasika ny toyan'ny fiaonana fa hatreto aloha zany de tsy nisy afa-tsy ny fiaonana tamin'ny secrétaire général ny enseignement supérieur dina zavatra nitranga
menasy ny azon'ireo directeur namana hoe zay manao fanambarana ara-politika ao na miendrika politika de hostomma ny habilitation zany ve nitondrana nyty fireneny ty fampianarana ny resahana samy nianatra daholo sika fa samy nanana ny fianarana zay natondratoviny fa rehefa milaza ny zavatra marary sy misy ve de fampitahorana ny vokany amiko tsy zany ny tokony hitondrana azy ary matony sokatra reo école reo de nisy ny nameno autorisation zany de iza ny fanjakana sy ny privé zany a dia tsy tokony mihitsy ifampifavalo rehefa misy zavatra tsy mety de ifampiresahana partenaire public privé jereo ny andinin-dalàna ny lalam-panorenantsika ao amin'ny faefatra amby-roapolo sy fadimy amby-roapolo fa de manazava mazava tsara mihitsy am'izay isaka partenaire na fiarahana za moa sy de ty miteniteresaka fiarahana miombonantoka ty zany zavatra zany mahatonga anay tsy maintsy miteny ohatra hoe na resaka subvention ve nisy sa tsy nisy raha hoe tena itsitsika mivoaka foana nge io karazan-dalàna io atao amintsika subvention etsetra fa za miteny aminao fa na frame zany arany am'izao fotoana zao mbola betsaka tsy nandraika raha nefa mba fantatry anao moa ohatrina subvention ny frame tsara raha zavainao zay aloha sady vola kely tsy misy afa-tsy 24 000 ariary isan'ny taona fanambanina mpampianatra zany aminay isan-taona ny resahana isan-taona ny resahana ary avita inona zany io moa efa nahazo fampanantenana ihany ny ampany am'zareo hoe raisina ampiasam-panjakana mbola betsaka ny taraina am'izao fotoana zao mbola tsy voaray neneny misehatra tsy miakina araka volazana tao ny volalohan'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra no ivelomana fa ny tena tiako ovalinao hoe taorianan'le fikatona ny sekoly nisy sokajiny olona nahazo fanampiana ihany teto Jeanararinivo anisan'ireny ve ny mpampianatra tsy hoe amin'ny mampampianatra anazy teny misehatra tsy miakina fa mety nisy nandray amin'ny tenany manokana hoe ponina tsy ponina roa fa hoe amin'ny mampampianatra taoriana fitakinana tao amin'ny FIPM ve nisy rotsaka nisy volany narotsaka tany aminareo subvention sa tsy nisy mihitsy mpanao gazety ianao Joël mino fa mety fantatrao angamba fa nisy ny subvention entina anampiana amin'ny ady amin'ny Covid makasika ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara ilay 18 millions de dollars afaka mijerinao fa misy requête makasika an'izany raha tsy manana ianao afaka omeko tsy makasika ny FIPM fa makasika ny fampianarana amin'ny ankapobeny mihitsy eto Madagasikara de makasika ny FIPM fa makasika ny FIPM resahako misy fandraisana mantsy ny zavatra mato zay memenina sy miteny foana ary zay koa ny anjara ndraikitry ny mpampianatra miteny zay tsy mety ohatry ny ampianarana ihany io rehefa tsy mety ny ataon'ny mpianatra de tsy maintsy miteny ny mpampianatra dika zay zany fitondram-panjakana zany de tokony fampiaino amin'ireny sehatra tsy miankina reny satria anisany baziny ekonomia anie zany fototry ny ekonomia anie sy ny fampandrosoana anie zany tsy miankina zany fa ty moa resahana tsika eto zao fampianarana de hoe nanao azy hoe FIPM de za miteny aminao fa tsisy an'izany tsy nahazo an'izany ny atao hoe FIPM mantsy tsara mampafantatra satria mety misy indray alam-pana hoe fa iza koa zany de reo tompo-tsekoly sy mpampianatra natsapa sy tonga saina fa miapotika lay zany satany sehatra ny tsy miankina zany satria lasa atao ankila bao foana fa maninona nasina no nepe fantatsika angamba ntsika zany hoe office national de l'établissement privé bien l'enseignement privé à Madagascar matoa misy ny ve am'izao fotoana zao teneko anao nefa ny mitatana ny ONEP ane de tsy privé fanjaka feo anivon'ny fanjakana fampiasam-panjakana zay chef de service tany amin'ny finance no lasa directeur ny ONEP am'izao fotoana zao normal be zany raha tsisy mahalala ny marary any any amin'ny privé fa raha ny tokony ho izy ny privé ny tatana ny ONEP ary ny ONEP de ny tatan'ny privé foana tam'izay tany aloha misy ihany ve nefa fifampiresahana eo amin'ny manana solotena ihany zay mandeha mivezivezy eo fa treto aloha zany hoa mbola tsy mipakaty amin'ny posinay aloha zany fifanatona sy resaka zany
inona zany hoe tokony ho vahaolana tsotra entinay de zao matoa zay miresaka ohatr'izao ty fa le tsy fianona lava am'le fandondombarafara efa nisy taratasy nalefa tamin'ny heritaona nalefa tamin'ny filohan'ny république ny prime ministre ny ministre isan-tsokajiny ary lay assemblée anankiroa ny assemblée nationale sy ny sénat ny syndicat fa mandrakitsika am'resaka zao aloha zany a de tsisy miaino zay na misy miaino fa tsisy miraharaha ahoana zany ny atrehanareo a le fidiran'ny mpianatra zay manala fanadinana satria efa voalaza tamin'ny farany herinandro teo fa miverina mianatra aloha zany ny mpianatra rehetra manala fanadinana manamaivana kely an'le olana ve zay sa vao mainka anavesatra io aneo azo tsy ianao mampime ahy fa lay fanontaniana apetraka ao amiko amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena mahatonga lasa mime hoe mavany olanay ve le fidiran'ny mpianatra anala CPS baka ny olana anie de zao ny olana fitondram-panjakana zao ny tetiavy no vahana satria ianatra ho an'ny fitondram-panjakana ao zany hoe tsy misy ny examen officiel zany hoe raha sanatria ny blanche aleonay lavitra raha mahita hoe na rehefa akatony io de akatony daholo de andao jerena ny 5 taona manaraka ka ohatra raha ve raha Andriamatoa Joël ka 5 taona vao tapitra ny coronavirus de 5 taona ve zay tsy andray karama 5 taona ve zay tsy hiasa sa efa manana proposition am'zany ny fanjakana hoe ty daholo ara ny asa ho ataonareo mpampianatra amin'ny sehatrany tsy miankina very asa amin'ny sekoly tsy miankina mikatona raha ohatra misy zay a am'izao teneniko anao fa na SMIC zany ary ne tsy miasa tsy miatra any amin'ny privé fa napetraka fotsiny lalàny ndany ianao manao recensement de jereo ataovina investigation izy aminay mikarama 1 million zany zany hoe latsaka an'le mbola misy mikaraha malatsaka le SMIC 200 000 ariary am'izao tsy mahazo vary ray gony akory raha mahazo ara de mety le mikarepoka vato reny no hoaninao Joël ny antony itenenana io mantsy ny olana eto amin'ity firenena ity a rehefa miresaka ianao a milaza zavatra marary ianao a de hoe iza indray ny ambadika io tro mampime a zay ny olan'ny mpanao politika eto amin'ity firenena ity tsy mba miprépare reo lève hitondra firenena fa la ny andro mifanenjika eo de zay olona mitaraina rehetra milaza marary azy amin'ny asa amin'ny firenena tsy misy ny fanakatonana orinasa ny atsika moa zany ny eto misy akatona nefa manokatra tsy vita tro mampime le izy mialatsiny amin'ny efiteny fa ny andanako eto tsy hanao torapo fa ilazany zava-misy marina iainanay satria zay aty amin'ny sehatrany tsy miankina mpampianatra sy ny mpandraraha rehetra anatin'ny tontolon'ny sekoly fanabeazana sy fampianarana ny mahalala ny marary anay sy mahafantatra ny vahaolona tokony anay matoa ny olona ray mandeha dokotera de manino misy tsy metimety zany ny fahasalaman'ny vatana donc iza zany tokony anatonany aty amin'ny sehatrany tsy miankina de ny fitondram-panjakana iza misy ministère piay an'ireo misy ny éducation nationale misy ny ministère de l'enseignement technique misy ny ministère de l'enseignement supérieur tamin'ny 29 avril zao nisy hoe fihaonana teo amin'ny ministère de l'éducation nationale sy ny privé fa privé na solon'ny privé rehetrarehetra ve de privé ohatrany ahoana daholo zany hoe tsy tao anatiny nareo zany raha zay hatreto aloha fa ny tsanganako eto zany de tsy mipetraka fotsiny hoe FIPEM de FIPEM miresaka fa rehefa hoe sekoly tsy miankina tsy akanavaka de tokony jerena daholo reo mpampianatra reo olombelona an'ireo fantatra ve hoe tsika nanao ny signature ny ratification ny droit international ny droit de travail aizy any zohan'ny mpiasa am'zany fantatra ve hoe io fivorina zay tsy nisy anareo io inona sina ny voadinika atao de inona ny tapaka atao sa tsisy napafantatra akory nareo ny tena marina moa zany io ohatran'ny fitondrana firenena ihany misy atokotokony sy ny ohatran'izany fa rehefa tonga amin'ny marary de mirahina ihany tsy fanomezantsiny zay natsona sy tsy natsona zay koa tsy mitomany ho atsona fa ny fantatray fotsiny de hoe manampy ny fitondram-panjakana zay amin'ny fanabeazana zana-bahoaka donc tokony jerena koa ny zoanay fa tsy asiana zanak'ikalafa
satria Madagasikara ny resaka de olombelona ao anatiny fa tsy le bolonga tany zay efa lafambongadiny ary zay mahasary-piaro anay ny mpampianatra dia amolavola olona ho avin'ny firenena fa tsy amolavola anompo vazaha eto amin'ny firenena zay aloha tsara ampahafantarina antsika zay zany le déontologie sy ny etika anay ato amin'ny FIPEM sy ny principe sy ny objectif anay de hoe hiaro ny tombotsoan'ny aty amin'ny sehatry ny tsy miankina de ny mpampianatra sy ny sekoly raha zay fanazavanao zay zany hoe ny fiverenan'ny mpianatra rehetra an-tsekoly zay ngambave zany ny vahaolana hitanao hoe tsara indritra satria efa mametraka ihany ianao hoe nareo tsy de tiany loatra le hoe angataka sy ny sisa ka na angataka tsisy manomeko inona ry velonataka eto nefa ny tsisy miasa saina ohatran'le mpangataka ery ambany tunnel zany hoe le fiverenan'ny mpianatra zany no hitanao hoe mety tsara kokoa ve sa ahoana tsika mbola nisany sonizay ny soniavin'ny DGSE Andriamatoa Joël le amakasika n'lay protocole sanitaire scolaire ary rehefa tsisy subvenir ho an'le privé ihany ny fitondram-panjakana de aloha isokatra ary de avy aloha mpianatra hianatra de anjaran'ny sekoly sy ny ray aman-dreny mifanaraka zay tokony fanarahana am'izay tokony hoe ahoana ny ahafahany mandony sara ampianarana ahafahan'ny mpampianatra sy ny sekoly mivelona satria ny mpampianatra ny ray aman-dreny ny baioran'ny mpampianatra sy ny sekoly ka rehefa mikatona ary ny sekoly inona ny mpampianatra de inona ny fihodinan'ny sekoly am'zany de avita inona de nefa ny programme ny tsisy hoe anala fanadinana mpianatra de fanadina mpanjakana hafa de ny fanadina privé hafa fanadina mpanjakana ihany de programme mpanjakana ihany io atao ho tanterahany io fa mifanaraka am'zany ve ny infrastructure misy eto amin'ity firenetsika ity mazaka ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara de afaka anakaraman'ny mpiasa rehetra tsy miankina io lasa mpiasa-mpanjakana ny fitondram-panjakana zay le izy hoe volonté initiative zany hoe efa nanolo tena ampianatra reo olona reo de tsy tokony ho jerijerena am'izao fotsiny le izy ane mety itentsika hoe kinareo raha tsy nisy aretina na avy nahita avy tena que normal be hoe tsisy aretina fa olona salama eny afaka miasa fa tsy ny olona marary de ohatr'izay koa le izy marary zao ny paosin'ny mpampianatra rehetrarehetra metraika hatrany anaty volany karaha telo volana ianao tsy misakafo tsy mandray karama inaninona taloha fiteny hoe nohanina androany de davina anio nohanina anio de davina anio nohanina rapitso de davina rapitso fa am'izao zany monsieur Joël tsy mitombona tsony zany mampatsiahy ny teny'le filohana androm-panjakana anankiray azo raisina fa tsy mitombona satria maninona nohanina ao anio ny hanina hohanina ao anio de davinao amin'ny farany volana ka le antenainao amin'ny farany volana rehefa mikatona tsy misy tsony mpinina tsony no antenainao eo tsy haiko raha mazava mety mahavaly ny fanontanianao le izy ka zay zavatra rehetrarehetra zay mahatonga anay lasa tsy maintsy miteny satria efa potika le fampianarana fotika ary fananina potehana raha ve izy ty na asina ny fanadinana na tsy asina ny fanadinana na miditra mpianatra na tsy miditra mpianatra ny olana ilaina ivaolana de tsotra tokony misy fifanantonana foana eo amin'ny tompona andraikitry ny ministera ny fanabeazam-piainana sy ny teknika sy ny any amin'ny ambaratonga ambony alohan'ny andraisana fanapaha-kevitra de ireo ministra sy olo-tena mpanjakana ao anatin'ny fitantanana raha-pirenena no mitondra azy ny filoha amin'ny republika sy ny prime ministre fa io tsy hoe zay fakana ny hevitry ny aty amin'ny fakana ny hevitry ny aty mila an'izay zavatra satria zay no mahalala ny marary anay oa ohatrany hoe ianao raha marary tsy le vadinao na le olona manodidina anao na le namanao na tsy hoe le olona miara-miasa aminao na tontolo asa fanaovan-gazety mahafantatra amin'ny marary anao ka raha tsy miteny moa ianao ahoana ny afantaran'olo hoe marary ianao de ohatr'izay koa le aty amin'ny sehatry ny fampianarana matoa zany zay miteny de misy antony ya akoatran'le fitenenana misy zavatra hafa azo ataony eo anivon'ny FIPEM ave mety hoe tsy voatery hoe FIPEM ihany fa nareo le eo amin'ny sehatry ny fampianarana tsy miankina endrika fitakiana akoatran'le hoe fitenenana ohatrany hoe no miakatra eto amin'ny plateau na ohatrohatrany inona koa no mety azo atao ny vahaolana nge Joël betsaka olana ray de misy vahaolana 100,000 fa le finiavana iaraha-mahaolana mihitsy tsy misy mahatonga anay miteny ohatran'io
fa raha misy ny finiavana maolana ndo ifanatony hoe misy salle de réunion any ao amin'ny ministère ny éducation nationale ohatr'izay koa ny ao amin'ny teknika ohatr'izay koa ny ao amin'ny enseignement supérieur maninona raha mifampiresaka hoe inona marina le mampimemenina sy marary anareo ty de efa tsotra be rehefa mihidy ny orinasa de tsy mandray vola mipiasa de tsy homakanina izy de matiny anoanana fa tsy coronavirus le corona ampantrana ho any mafateto zao fa tsy ny coronavirus tsony ka zany zavatra zany mahatonga anay miteny ary ny antony mahatonga anay miteny ihany koa de ny zavatra tena mampalailo anay de zao raha zao no mitoy de tsy tompon'ny tany ntsony ny malagasy ary tsy ny malagasy tsony lay dradradradraina 20 isan-jato reto tsony ny tantana nyty fireneny ty araka le teniko teo aloha teo aho hoe ny tompon'ny orinasa matin'izao nge ho ka efa vazaha be daholo ny tantana sy tompona orinasa eto hoe zara raha misy malagasy kely mbola matsangana orinasa ara am'izao sisa ny misy ara kapaina katona enjehana nefa ty orinasa fampianarana mamola vola ho avy ny firenena sy olona hitantana nyty fireneny ty rapitso rafakapitso tadidiko tsara tamin'ny fotoanandro hoe amin'ny taona 2000 ianareo tanora am'izao no avy ny firenena tonga am'le fa tanorako tanteraka zao ty mihoatra 20 taona ty aorina 20 tsy hitako hoe ohatry ny ahoana le fivoaran'ity fireneny ty zay na tonga nay ny safidy ny ampianatra satria any sisa no afana hoe andao amerina ny asan'ity fireneny ty ao anatin'ny famolavolana ny toe-tsain'ny olona hoe raha te ho tafity ianao de zao ny tokony atao ary zay le rafi-panabeazana ny potehana teto jereo tsara ny rafitra fanabeazana izy teto amin'ity fireneny ty sy ny lovaina tamin'ireo razam-betsika teto tsy nisy mihitsy tao ny teny hoe mianary ianao ataovy zay atafitanao fa ny fampianarana sy fanabeazana tokony atao eto de hoe mianary ianao ho an'ny tanindrazanao ka ny tanindrazana io moa samy manana fandraisany atao hoe tanindrazana fa tsy ametraka famaritana be makasika an'izay fa misitona saintsika fotsiny aho hoe am'izao fotoana zao ny efa tsisy mirarahany zany Madagasikara zany fa alohan'ny olona hoe ahoana ny nanako androany aloha no aniny ara manahirana azy ko ino raha in'izay tany any nefa ny zavatra tsy tokony ary zay le fanabeazana ampotehana satria lasa tsy miverina am'izay toe-tsainy zay tsony ny malagasy am'izao fotoana nefa io tany io no mamelona anao trano ianao mila tany inana sakafo ianao mila tany amboleny tsy vitan'ny aingitraingitra fotsiny ny fiainana de zay le fanabeazana nampianarin'ny ray aman-dreny betsika hatramin'izay ny verenana hitodiana amin'ny tanindrazana tany ny poirana ny tany ny avianao diza ny tany ny piorina sy ny avianao de le Madagasikara ary Madagasikara tsy androsy mandrakizay zany araka rehefa teninay foana io ary efa teniko foana ho io Madagasikara de bolonga tany mipetraka eo ampovoan'ny canal de Mozambique sy Océan Indien fa ny Madagasikara mandroso de le olombelona ianao mihaino mametra-panontaniana sy manaraka ny fandarana io tafita am'le tanjona nofinofisinao am'izay rehetra ataonao amin'ny sehampiariana rehetra zay le rafitra no potehina teto ary am'izao fotoana zao nge ny gasy efa tsy tiany tany ntsony satria manino zay rehetra ho ataony de efa titre borné amin'ny vazaha be daholo tsy sanatria fankalana vazaha sy xénophobie akory ary miteny an'izany fa zany ny zava-misy eto ka matahotra zay satria mety ho tonga any am'izany tena hoe tsy fahafahan'ny malagasy tsony hitondra ny tany sy ny fireneny aoriana afaka 20 taona ny zava-misy am'izao fotoana zao zay mahatonga anay mpampianatra tsy maintsy miteny ary zay tsy maintsy hiteny foana ary hiteny mandrakizay mandra-pahafatinay maty zay vao tsy miteny tsony na aorianan'ity crise ty raha hoe na aorianan'ity milamina kely ny ampahany olan'ny zay tsy mitady vahaolana atopo mototra poto mototra fa vahaolana maritra zao ary napetraka ireo any ty fanontaniana ty lasa hoe zandray zany zao no lasa mpanao gazety anontany anao eto hoe ianao hoe zany mieritreritra fa ray roa telo volana ty zany lasa fanabeazana isaky ny 5 andro na ny akizy raha teneniko anao na ny atrano na zazakely vao firy taona de fa hoe zao ndray zao no teneniny eo rehefa avy eo tsy mianatra ndray zao zay anatin'ny 15 jours efa verina ny anitra aloha ny ampahany zao eny
verina ny anatra tsy le fiverena ny anatra ny ho an'ny olany fa le vaolana maharitra ao anatin'ny famerenana zay fampianarana zay ny tokony ho jerena eny are tonga de efa afaka hidirantsika ihany zay generalny sady amarana fandarina koa tsika inona ny tena hoe zay nyresahanao zay hoe vahaolana maritra karazana sosikevitra tsy voatery hoe tena miditra amin'ny atsipiriantsika fa raha hoe miainga amin'izao mbola vanim-potoana ny krizy iainantsika izao sy ny ao aorianany krizy ara-pahasalamana inona ny hoe mba zahatra tokony ampivoatra sy mety hoe aprindra kokoa ny eo anivon'ny resaka fampianarana amin'ny akapobeny fa tsy ninareo amin'ny sehatra tsy miankina ihany zay moa ny antopisian'ny FIPEM amin'ny vahaolana amin'ny fitondram-panjakana anatsarana ny kalitao fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara nizaniza mpitondra dia zay manome sosikevitra hitadiavam-baolana anatsarana ny fampianarana sy fanabeazana voalohany indrindra ny fijerena manokana ny lafin'ny mahaolona ny mpampianatra tsirairay faharoa ny fitsinjovana ny sekoly amin'ny tataoketra ny jirama zany zavatra rehetrarehetra zany no mahatonga ny miteny ny akoatr'izay ny vahaolana dia hita misy fa tsy ampiarina ohatra nisy ny signature zay natao makasika ny protocole sanitaire inona ny anton'ny anakanana mbola tsy ampidirana ny mpianatra ianatra efa misy ny fipetrany efa misy ny fipetra no raisina de zay tsy manaja ny fipetra nge misy ny lalàna ty afaka sasina raha ohatra ka zay mety mahita fa mapety azy zany matory esahana de zavatra efa voadinika zany efa nisy fifampidiniana zay efa nataon'ireo namana sasany ary matoa nataon'ny directeur général ny éducation scolaire zany zavatra zany oui ny makasika ny protocole sanitaire de tokony ampianana le protocole sanitaire de vita de milamina io fa tsy hoe atao fotsiny le izy fa tsisy fampiarana de inona tsy aloha tsy natao ihany ve de rehefa akatona ara de akatony daholo na publique na privé de ajanony ihany io fanadina mpanjakana io ary de andao diniana ny 5 taona vaovao manaraka ny atahorana amin'ity tsy de isy le hoe promotion na corona ny mpianatra hoe ny mpianatra afaka CEPE tamin'ny 2020 na 2021 promotion corona de zafady isy indray ny promotion variant de amin'ny heritaona indray zany ikatona koa amin'ny marsa de promotion tsy haiko inona indray ny anarazay fiovana engany tsy isy zany fa ny misy avisany ratsy ny vinso ny fomba fitenitsika malagasy zany zavatra zany matory esahina de fitadiavam-baolana fanomezana vahaolana tolo-kevitra fa tsy rehefa miteny de raisina zavatra hafa foana eny are meloha tena marana antsika ny fandarana meko minitra vitsivitsy na segondra vitsivitsy ianao hitondranao afatra ao ampanaraka ny fandarana saia lasao tsotranao Joël lanatsy moa fa mbola tsy de ao anatin'ny fahasalamana loatra somary reradreraky ny fiaretatory ny fiasana saina amin'ny zava-misy amin'ny raharam-pirenena amin'ny fanabeazana somary lasalasa ny feo ny fintina avy aty aminay ngamba de tsotra ampiaro ilay protocole sanitaire de ndao tanterana de aloha hisokatra ny sekoly na rehefa ho akatona de akatony daholo raha misy fatahorana ny hoe sao de amono olona amin'ity aretiny ity ko manina na vela hiditra hianatra indray le mpanala fanatinany fa nga tsy mpianatra le classe intermédiaire na le ho anelanelany nga tsy mpianatra le any amin'ny université nga tsy mpianatra le any amin'ny centre de formation mpianatra daholo zany ka ny mpianatra vela hianatra fa nga mpianatra afaka mianatra raha tsisy mpampianatra ele zatra mampimeo andriamatao Joël asainao mianatra ny mpianatra hianatra inona ny ampianarana ny mpianatra ka tsisy mpampianatra fa matoa mpianatra lefa ny ampianarana de misy mpampianatra ao zany hoe zavatra tsy afaka misaraka mihitsy reo dikan'izay zany tokony jerena ny lafi ny ara-tsosialy
sy ny zo fototra mahaolona sy mampiasa n'le mpampianatra fa tsy hoe mianatra de le fasany fotsy mpianatra aninany tsy haiko raha mahavaly ny fanontanianao zay Joel fa fintina mono ny resahantsika teo de iveriko fa mahafintina azy zay zavatra rehetrarehetra zay fa zavatra tena ho resahana maro fa aleo ngamba ny atsantsika hatreo ny mahakasika an'izay fa mino fa mety nahafatsaina anao ny fanontaniana napetraka ao tamin'ny valim-panontaniako teto de makasitraka anao nanasanay nafahanay ny teny ny zavatra marary anay amin'izao fotoana izao satria zany ny zavatra misy de aleo ampahafantarina amin'ny namana zay tsy mahalala nefa mahalala moa zany de miteny ohatra anay zao foana hoe tokony hisy ny fifampidiniana mbola tabatra afahana mamany olana zay misy satria efa hitanay ny vahaolana fa misy tompony andraikitra tokony atolotra n'le vahaolana vety aminay afahana miaraka n'le olana miatrika n'ilay corona virus sy ilay variant ndray moa zany zao no malaza fa i corona ihany ny vary ohatra ny hoe kiodisafy ihany leksis fa de makasitraka anao Joel eny ary de makasitraka anao Jena Rarinivo ampatsahivina ihany aveo anivon'ny Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'éducation à Madagascar makasitraka anao vahiny tamin'ny fandarana de makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka izany fandarana zany de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy